indrindra no irosotsika eo amin'ny vaovao momba ny tontolo iainana na dia eo aza ny lalàna mandrara ny fivarotana sy fanondranana ny sokatra dia hita sotra fa vondrony voarindra no manao ny fitrandrahana tsy ara-dalàna azy ireny raha nambarana fikambanana TSA izay misehatra amin'ny fiarovana ny sokatra raha mitohy izany firongatry ny fitrandrahana tsokosoko ny sokatra izany dia olany tamingana ireo karazana sokatra izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara afaka 20 taona fanadihadiana irahana amin'ny ravakaran-dremanalina sy mamy Rasamuely. Ny enatra any amin'ny 7,700 na betsaka ny sokatra nisy teto Madagasikara indrindra fa ny amin'ny atsimo no sinta ao anatin'ny 10 taona ary ahina olany tamingana tanteraka mihitsy ireo karazana sokatra 10 tsy hita afa-tsy eto Madagasikara afaka 20 taona. Ireo sokatra ireo izay hita amin'ny faritra 5 dia Androy, Atsimo Andrefa, Menabe, Melaka, Arboeny. Ny firongatry ny fanondranana tsokosoko any ivelany indrindra fa any Azia no mahatonga izany raha ny fanazavana antony izay afa voalaza fa mahatonga izany ihany koa moa ny fisiany ireo fokon'olona mihinana ny hena-tsokatra. Tsapa zany amin'ny fisian'ny fandropahana amina isa be dia be satria vokatry ny fikarohana moa iny dia hita ihany koa izay amin'ny fisian'ny toerana maro efa tsy misy sokatra intsony ary tsy miasa saina amin'ny fisiany izany sokatra izany intsony ny olona ny aminy satria tsy miisa ihany 500 io fa ny toerana misy sokatra ihany koa nefa mifitina amina toerana vitsy dia vitsy any amin'ny faritra Androy sy ny faritra misy ny Mahafaly sisa tabela ananantsika sokatra. Raha ny sokaky manokana avy any atsimo dia tsy lay fanondranana loatra ny tena olana fa lay fihinanana azy amin'ny fangalana azy ho hena ho an'ny olona ny tena olana ngeza indrindra. Na dia misy azy ireo lalàna misakana ny fivarotana sy ny fanondranana tsy ara-dalàna ny sokatra dia nambaran'ny ONG TSA na ny Turtle Survival Alliance izay misehatra amin'ny fiarovana ny sokatra fa efa voapirofo fa voarindra ny vondron'olona misehatra amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny sokatra. Ankoatra ny fitavozavozan'ny vondron'olona fotony dia tasoritra fa tsy mandeha araka ny tokony izy ihany koa ny fisavana ny sokatra eny amin'ny iro lalana itondrana azy. Mazava loatra fa lay olona iray tratra amin'ny volana marsa teo dia rehefa jerena ao anatin'ny pasiporony dia voapirofo ao fa ny 2 marsa izy ny tonga teto Madagasikara ary ny ainga ny 4 marsa satria teo nahatratrarana azy niaraka tamin'ny valizy anankiray feno sokatra zany hoe efa voarindra zany ary misy film anankiray moa izay tsy navoaka teto Madagasikara saingy natao teto nataon'ny ataoko hoe fahitalavitra Al Jazeera dia maneho fa misy olona mpikirakirana zany eto Antananarivo ary miara-miasa amin'ny atao hoe mpanondrana azy any velany any Azia izay fantatra amin'le anarana hoe Lizard King moa zany any Malaisie izy io izay efa voarara ny tsy ahafahany manao varitra eo amin'ny sehatry ny zavaboary na biby na zava-maniry intsony. Ny ONG TSA dia efa niasa teto Madagasikara nanomboka ny taona 14 ka hatreto dia misy 10 ireo sokatra efa nikorakiraina sy efa nigazana ka naverina tany amin'ny atiala misy azy aviavy. Misy 3 kosa ireo fitoerana fitazonana ireo sokatra nigazana rehefa nisy nikasana androana azy ireo toy ny ao Betioky, Ampany ary Ambovombe. Tsy ahivina moa fa nisa 420 ireo sokatra nigazana teo anelanelany taona 10 ka hatramin'ny 13 nandritra ny 3 volana voalohany 13 dia nisa 420 ireo nigazana ary nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 14 kosa dia fanagazana roa samihafa no efa nisy. Tamin'ny valandresaka ny mpampalala vaovao androany teto amin'ny centre de presse Tsakavirimo dia nanaitra ny sain'ny tompon'andraikitra sy ny olom-pirenena tsirairay ny ONG TSA amin'ny tokony andraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny sokatra.